bonjour, bonjour. Joyeux Noël. Noël. Et vous êtes beaux. Merci. C'est un jour de joie aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'en fête les enfants aujourd'hui? La naissance de Jésus. La naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Est-ce qu'on réalise vraiment que Jésus est né aujourd'hui? Est-ce qu'on réalise vraiment qui est Jésus dans ta vie, dans ma vie? Oui. Est-ce qu'on peut demander à notre voisin, est-ce que tu réalises vraiment qui est Jésus est né aujourd'hui? Jésus-Christ, le roi des rois, il s'est abaissé pour venir nous sauver, nous les hommes. Jésus-Christ, c'est le nom au-dessus de tout le nom, n'est-ce pas? Le nom qui guérit, le nom qui sauve. Ce matin, on a mis des beaux habits, on s'est bien maquillé, on a acheté des nouveaux habits. Non pas pour nous, mais on va célébrer le nom de Jésus ce matin. Et du coup, je vous invite à vous lever en signe de reconnaissance, en signe d'adoration envers notre roi des rois. Et on va faire ce chant qui dit que son nom est majestueux sur toute la terre et dans le ciel. Car en ce moment, dans le ciel, il y a une adoration permanente. Les anges se prosternent jour et nuit et ils crient Alléluia à celui qui est assis sur le trône. Alors, on va chanter ensemble d'une même voix aussi ce chant qui dit « Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Amen. » Sauvés. Chante le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, et versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien.
Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On va encore déclarer aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus-Christ nous ressuscité. Nous le levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. oh Jésus. Seigneur, nous voulons t'élever en ce matin. Nous voulons honorer ton nom, le nom majestueux, le nom magnifique, Seigneur, sur toute la terre comme au ciel. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Nous voulons encore déclarer, Seigneur, que ton nom est majestueux, qu'aucun autre nom n'est plus grand que le sien, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur, Seigneur, notre sauveur. Alors reçois le chant que nous t'élevons ce matin. On va encore déclarer le nom de Jésus. Chantons ensemble. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, alléluia, amen. Aucun nom n'est comme le Dieu. Lui seul a vaincu la mort. Et quand il est descendu du ciel, il n'est pas venu pour appeler les justes ni les saints. Il est venu pour nous appeler, toi et moi. Nous sommes malades, remplis de péchés. Il est venu sur terre pour nous sauver. Il a payé le prix pour nous racheter. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons être à sa place sur cette croix, mais il a donné sa vie pour nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Peu importe ce que tu traverses ce moment, peu importe ce que tu as fait ce matin ou ce que tu as fait hier, Jésus il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix, alors viens juste le louer. Dieu cherche ton cœur ce matin. On va faire ce chant qui dit que Seigneur, je viens te louer. Peu importe mes défis, peu importe mes combats aujourd'hui, peu importe mes craintes, peu importe mes doutes, même si c'est difficile pour moi aujourd'hui, je viens juste te louer car tu es mon sauveur, tu es mon roi, tu es celui qui m'a aimé en premier, tu es celui qui a donné ma vie pour moi. C'est un chant très facile, on va le chanter ensemble. Je viens pour te louer.
Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. On va encore répéter, je viens pour te Je louer. viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin. Sois élevé, Seigneur, en ce lieu. Sois élevé dans le cœur, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur, car tu es notre roi. Adoré, Seigneur, sois adoré. Reçois l'adoration en ce lieu. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Ton peuple t'acclame, Seigneur, ce matin. Ton peuple te célèbre ce matin. Ton peuple t'adore ce matin, Seigneur Jésus. Car tu es digne de louange, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous prosterner devant ta grandeur. Nous voulons nous prosterner, Seigneur, devant ton trône de grâce. Nous voulons, Seigneur, te louer et t'adorer. Nous voulons encore dire, je viens pour te louer. Peu importe ce que je vis. De mettre de côté tes états d'âme et prends juste la décision d'entrer dans sa présence, juste d'élever un chant ou juste un soupir dans ton cœur, d'élever le Dieu, parce que même dans tes combats, même dans ce que tu traverses, Dieu reste Dieu, Dieu ne change pas, il est toujours digne de louange et il a tout accompli sur la croix. Refaire ce chant, mais cette fois-ci avec conviction et avec juste la musique en fond. On va juste te dire, Seigneur, je viens te louer encore ce matin. Je viens te louer, Seigneur. Je viens pour te louer, je viens te louer,
amour nous suffit, Seigneur. Ton amour nous suffit. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as attirés vers toi encore ce matin. Attire nos cœurs encore ce matin, Seigneur, vers toi. Attire nos pensées vers toi, Seigneur, ce matin. Attire nos cœurs, Seigneur, et viens régner dans notre vie. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos foyers. Viens régner dans notre église. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs soupirent après toi ce matin, Seigneur. Nous désirons plus que toi, Seigneur, plus de toi. Tu es la raison pour laquelle on est ici ce matin. Tu es la raison de notre adoration. Tu es la raison de notre louange. Alors viens toucher nos vies ce matin. Quelle paix, Seigneur, dans ta présence et quelle joie. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Nous sommes émerveillés par ton amour, Seigneur. Nous sommes aimés par ton amour. Oh, quel amour tu nous as donné, Jésus. Cet amour inconditionnel, cet amour qui ne change pas. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Père. Nous voulons nous ouvrir nos cœurs à toi ce matin. Nous voulons nous ouvrir nos cœurs à toi ce matin. Déclarons ensemble, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Viens régner dans nos vies. Jésus, viens régner dans ma
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus sans peur. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher, Seigneur, nos vies ce matin. Viens toucher nos cœurs. On veut te connaître au plus, Seigneur. Conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous dans ta présence, Seigneur. Que nos cœurs soient ta demeure ce matin. Que nos cœurs soient ta demeure ce matin, Jésus-Christ. Tiffany Fuku Wanao Kauza Vaje Chamikyu Yana Tini Tini Wow Tini Lalina Nifuku Tunga Tiffany Fuku Wanao Kauza Vaje Chamikyu Yana Tini Lalina Nifuku Tunga Tiffany Fuku Wanao Sani Janet is so some of Tonzo. Kauza Vaje Yana Yesu mtuna na mapanzaka no Jesus on a tufune. Yesu mtuna na mapanzaka no Jesus on a tufune kavine. Taja no Jesus mina no Sams of Tonzo. Que ce chant soit une prière dans ton cœur ce matin. Que ce chant soit une prière dans ton cœur ce matin. Change mon cœur, Seigneur. Transforme mon cœur, Seigneur. Que tu sois à la première place et que tu puisses aussi prendre toute la place dans nos cœurs. Que tu puisses être le roi de notre cœur. Demeure pleinement dans nos vies. Demeure pleinement dans nos cœurs, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, merci pour ton Fils unique que tu as donné pour nous. Merci, Jésus, d'avoir accepté de donner ta vie pour nous. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans nos vies de tous les jours. Seigneur, nous voulons encore te dire, Seigneur, reçois notre adoration. Reçois, Seigneur, le peu qu'on peut te donner ce matin.
Nos mots sont bien trop faibles pour te dire, Seigneur, merci. Mais reçois notre adoration, reçois notre louange. Toi, notre Père, toi, le Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout et Seigneur, on veut juste terminer avec ce chant qui dit à toi la gloire et reçois l'adoration. Toi qui es Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire que tu es toujours là avec nous. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là à chaque instant. Merci parce que tu nous abandonnes jamais. Alors, d'une voix, d'une même voix, ton peuple veut te dire, reçois l'adoration et que notre adoration puisse être un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Alléluia. À toi seul la gloire. Amen. Reçois l'adoration. Dieu seul soit la gloire. Miala tsindrindra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Sotran'Andriamanitra lehibe isika amin'ity androany ity, araka ny teny mpanompony tamin'ny louange teo. Mila fiderana mandrakariva Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika. Inona moa ny androandroany? Fahatserovana ny nahaterahan'i Kristy. Dia rehefa anniversaire zany amin'ny olombelona fotsiny hoe anniversaire ny vadinao, anniversaire ny zanakao, anniversaire ny olontianao ny ray aman-dreny. Dia efa manomana zavatra lehibe ianao mandritry ny angamba ataoko ray volana mialoha, 3 volana mialoha, dia efa manomana zavatra matokana an'izany olona amena anniversaire zany. Fa androany kosa anniversaire amin'ny mpamonjintsika androany. Dia maninona nomaninao nandritra izay taona nanomboka amin'ny 1er janvier 2022 ka mandraka androany. Raha anontany antsika hoe misy lahatra firy moa tamin'ity taona 2020 ity sy 2020 ity, dia izaho milaza aminao hoe 2020. C'est qu'en 2 dimanche tamin'ity taona ity. Dia izao betsaka ny zavatra nandalovana ary nisy ny ambony nisy ny ambany. Fa zany no fiainan'ny kristianina. Fa zao hoe mifantatritsika androany dia hoe teraka amin'ny mpamonjy antsika. Matoa zasy ianao tonga androany tonga n'ity toerana ity dia sao tsara hoe mbola sitrapon'ny tompo no havelomanao. Misy anie maly efa nikarakara io andeha ty am-piangonany nefa mety hoalina dia efa nalain'ny tompo ny aina. Fa zasy ianao mbola manana ny tombony lehibe ka dia afatoy amin'izany hoe naterahan'i Kristy zany no fotoananao anatin'ny sainao. Aza mieritreritra ny any an-trano, aza mieritreritra ny any ny fianakaviana rehetra fa zao hoe ianao manatrika ny tompo no tiany tompo amin'ity maraina ity. Ka dia fifaliana lehibe no arabahina anareo mpiara-mivavaka eto amin'ity fiangonana FPT Haute-Savoie ity. Ary torak'izany koa isika izay manaraka amin'ny tambajotra serasera fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ary ny fahasoavana anie ho mba hampiadanana. Izay no rarina amintsika mba ho krismasy sambatra tokoa
ny krismasy zay atentsika ty maraina ity dia mivoninahitra man'Andriamanitra irery ihany. Noho izany anao salamy fiderana isika. Salamy 920 vakitsika daholo ny andiny rehetra ary eo nga mba tena asandratra ny feo atsika atao mafy dia mahasandratra mafy zany hoe hideran'ny mpanjaka izany isika. Salamo fa 920 rehefa vita ny salamo zany vakitsika daholo ny andiny rehetra dia ataontsika ny hira fiderana avy aromino. Ny andiny rehetra boky firana FFPM mara tsy vita ny vavaka tsy mipetraksika. Ka rehefa hitatsika ny boky salamo 920 dia vakitsika amin'ny feo avo andiny rehetra. Rehefa hitatsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miantsimanitra ny rehetra mankalazany ny voninahitry ny anarany, mivoninahitra izy fiderana azy. Lazao amin'ny Andriamanitra hoe indre matahotra ny asanao, ny herinao nikiza amin'ny fahavalanao, ny tany rehetra ekoaka eo anatrehanao ka kalazanao. Eny ankalaza ny anaranao izy, avy ka jereo ny asa tan'Andriamanitra. Manaritra zavatra ataony olombelona. Efa nampody ny rano masina maina izy, nandeha tongotra nitany ny olona. Taony fahalalana tamin'Andriamanitra, manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny maso mandinika amin'ny firenetsy hafa. Aoka nandra-tena ny maditra, tena maditra, misaora an'Andriamanitra ary firenenana, ary asandrato ny fiderana azy, izay nampitoetra ny fanahintsika tamin'ny fiainana, ka tsy namela ny tongotsika angozoozo, fa efa nizatoetra ay noho Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahako fanadio volafotsy ameny. Efa napiditra anay tamin'ny fanitra ianao, efa nanisy eta mavesatra teo ambalanay ianao, efa ampandeha ny olona ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho an'ny fianana matetika ianao. Hiditra ao an-tranonao mitondra fanatitra doranao, efaiko aminao ny voatiko, izay nitony ny molotro sy naloko ny vavako, fony aho azo pahoriana. Ateriko aminao ny fanatitra hodorana matavy, mba nisetriko ny ondrolahy, anatitra omby sy osolahy aho. Avia mianao ianareo rehetra matahotra tan'Andriamanitra, famolasaiko ny ataony lohan'ny fanahiko. Izy natsony ny vavako, ary ny fanandratana azy ny teo ambany raha nakasitraka ny ota atao am-poko aho, dia tsy mba niainy ny tompo. Kanefa dia tokoa Andriamanitra, efa niainy ny fahavavako izy. Isaorany ane Andriamanitra, izay tsy mandany fivavako, na nadingo ny famindrampo ny tamiko. Amen. Ataontsika ny andiny rehetra ny amin'ny FFPM 720 avy aromino. Topo ni Angelia
gli angeli, mio via ma Filipponi naomi, wamunia. Era silaza, atolurias, avea itapkas, avea itapkas, avea itapkas, sai tumpuna. E araba, tungetiatani riptopo pamundi panakaku. Denirani vuata fenuf, avea itapka, si avea itapka, avea itapka, si sai tompona. Sao dia hiondrika hivavaka isika hiderany le Andriamanitra lehibe sy namorona antsika dia hiarindrika hivavaka isika to. Jesosy malalo indre ny fifaliany fonay fa mbola navelanao hiaraka hidera sy hankalasanao indray izay eto amin'ity toerana ity. Toerana efa novidinao hiderana sy hankalasana miezana voninahitra anao. Satria raha ny andony taona Jesosy ka tratra izao 25 Desambra izao zary dia tsy no ny herinay na ny tanjakay fa kosa ny hoe le fitiavanao izay natolotra ao anay mandrakariva, ary indrindra le famindrapo izay tsy lany eo anatrehanao ny aminay tsirairay avy. Ka dia tsy hainay tsy hisaotra, tsy hainay tsy hidera, tsy hainay tsy hamely voninahitra ao anao, satria ianao no tompony voninahitra, ianao no tompony hery. Enina dia mipetraka any amin'ny sezan'ny fialenanao ary ianao Andriamanitra dia miondrika mijery anay olombelona mpanota. Tompo, tsy hainay tsy hisaotra, tsy hainay tsy hidera, fa dia raiso ho fanatitra manimpofona eo anatrehanao na dia kely ary ny vavaka Jesosy. Tsy tahakan'ireo anjelina leo olo-masina izay efa nody tany aminao, mba matianay kosa Jesosy mba tambatra amin'ireny ny federany anao mizora fotoana izao manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny vonin'ny tany rehetra. Amen. Miaraka hipetraka isika. Alohan'ny ho avy sady ity ny sitrapon'Andriamanitra. Alohan'ny sitrapon'Andriamanitra nefa izy mpiara-manompo dia hanao hira ray aloha isika. Hanao hira ray isika satria alao ny fiderana amin'ity faraparan'ny taona ity no ataontsika maro tena hoe hideran'Andriamanitra mandrakariva ny amin'ny zavatra rehetra araka ny tenena teny am-bolony hoe inona zavatra tsy nataon'ny tompony tamin'ny janvier mandapatapitra izao herinandro ny sisa dia tapitra ny taona hivalina tsisy an'izany 2022 izany ntsony amin'ny manaraka. Fa dia izao ianao mbola meny tompo anjara, ianao mbola meny tompo atao hoe vintana mihoatra an'ireo olona fa izay efa lasa, ka dia rao ny tompo. Ataontsika ny alohan'izay sitrapon'Andriamanitra izay dia hanao ny aviry vazatany eo miantso ny olona isika ho any amin'ny tompo hoe satria izy ihany tompon'ny tompo, izy ny mpanjaka ary izy ny mpanavitra n'izao tontolo izao. Dia hiantso ny olona rehetra ho amin'ny Jesosy Kristy. Avy ary vazatany eo amin'ny FFPM manendihan'ny roa voalohany ihany, nandiany roa voalohany ihany aviry vazatany eo amin'ny FFPM ihany. Ny antso ny olona amin'izao farantaona izao satria ny olona izao efa miomana amarana n'ity taona ity amin'ny fandihizana sy ny zavatra rehetra, fa isika kosa ny anjarantsika dia izao miantso ny olona izay mbola tsy miditra amin'ny vala, izany no antony fisiantsika amin'ity fotoana ity. Dia ataontsika maredona avy ary vazatany eo. Andininy roa voalohany ihany FFPM fa 12.
Sitapon'Andriamanitra tonga amiko sy aminao dia ry mpanaraka ny Facebook sy ny serasera rehetrarehetra dia izao amin'ity maraina ity. Androany tadidio tsara alahady farany amin'ity taona ity. Tsy miverina intsony ity. Ka sao dia tia ny teny mety ho azontsika farany aty amin'ny 2024 ity. Tsy mampatahotra izany fa mitarika antsika hifantoka be koa ny amin'ny famonjen'i Kristy. Raha iso ary ny baibolintsika zareo dia any amin'ny filazantsara amin'ny Matio. Filazantsara amin'ny Matio toko faharoa dia ny andininy fahavalo ihany. Izay ny sitrapon'Andriamanitra tonga amiko sy aminao amin'ity ady farany ity taona 2024 ity dia io no asanao. Ka dia rehefa hita zany Matio toko faharoa ny andininy fahavalo izany dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe andeha fotolo tsara ny amin'ny zazakely. Koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hankanesako any koa iankohako eo anatrehany. Amen. Izay indray ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ity maraina ity. Izay ny boky Matio amin'io toko sy andininy io amin'ny toko io dia milaza ny nahaterahan'i Jesosy tiky tamin'ny andron'ny Herôda. Iza moa Herôda, mpanjakan'i Israely, mpanjaka lehibe zany. Fa dia izao raha vakitsika tamin'ny manomboka amin'ny voalohany io andininy io ka hatramin'ny farany dia manambara ny fatahoran'ny Herôda ny amin'izany hoe zazakely voateraka izany, satria naniraka olona izy hoe andana mba jereo iza marina izany zazakely teraka izany, satria nahoana efa henony hoe io ny mpanjaka an'izao tontolo izao. Dia matahotra amin'ny fanjakany Herôda hoe mba jereo marina, aiza ny toerana misy an'izany zazakely izany, fa mba andeha ihany koa hiakohako eo anatrehany. Nefa ahoana? Efa fantan'Andriamanitra ny tao an-tsain'ny Herôda hoe raha io marina ny mpanjaka dia very ny fanjakako. Dia nikasa tao anatin'ny sain'ny Herôda rehefa vakitsika io toky io dia izao, satria ny magy miain'Andriamanitra tolotsaina, satria nasen'ny Herôda miverina tany aminy ireo magy ireo. Fa izao azafady mialatsiny fa teny an-dalana teny dia nanome tolotsaina azy Andriamanitra hoe aza miverina makany ianareo fa teneno Josefa hoe ampanosiro Maria sy ny zazakely fa nitady hamono azy Herôda. Izay io tantara io. Ary rehefa fantatr' Herôda fa namitaka azy ny fandraisan'ny Herôda azy hoe namitaka azy ireo olona ny rany hoe ndala mba jereo izany toerana naterahany izany mpamonjy izany dia tsy miverina intsony ireo olona ireo, fa nasainy niteneny Josefa hoe ndana hoeto mitsoaka ny zazakely sy Maria fa mitady ny ainy hamono ny ainy Herôda. Dia efa fantatsika moa ny tantara hoe ny zazakely voateraka mandritry ny 14 taona no vonoan'ny Herôda daholo tamin'izany andro izany. Fa izay no fitondran'Andriamanitra ny zanany, satria araka ny teniny hoe tia ny zanako malalako izy izay sitrako izy ny henoiny. Dia voninahitra Andriamanitra irery ihany ary aoka ny fanahy ampitoetra amintsika izany teny izany hoe efa fantatr'Andriamanitra ny toetsaiketsika tsirairay. Vao mikasa anao ratsy ianao efa fantatr'Andriamanitra, na mikasa anao tsara ianao efa fantatr'Andriamanitra. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa namasany any angatantsika ampitoetra n'izany teny izany aompitsika tsirairay avy. Eo am-pietseretana izany sitrapon'Andriamanitra izany amin'ny zao maraina izao dia anao hira tsika
ho fieritreretana n'izany sitrapon'Andriamanitra tonga amintsika izany amin'ity maraina ity, dia ataontsika mba mahazo anjara koa ny ankizy amin'ity maraina ity. Izay miteny tsy dia tena mahazo loatra an'ilay teny gasy, dia tsika le voici le rédempteur. Izay no ataontsika ho fieritreretana ny sitrapon'Andriamanitra. Okay. Ivavaka isika tondra ny tenantsika tsiraray avy manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Ivavaka isika tompoko. Raha ray aho, aiza izay atsako, raha tompo aho, aza izay tahotra. Izany ny teninao Andriamanitra ao aminay. Jesosy Kristy io, izay indray ny sitraponao tonga aminay amin'ity maraina ity. Hitanao ny tsy famendrehanay. Hitanao ny zavatra mbola tsy tanteraka nataonay teo manatrehanao. Sisy tsy miafina aminao ny ao anatin'ny fo sy ny vonay Jesosy. Na ny ao anatin'ny fisainanay any amin'ny subconscientnay ary. Efa fantatrao. Araka ny teninao hoe na mandeha zay, na mipetraka zay, na matory, dia efa fantatrao eny lavitra eny ny mombanay tsirairay avy Jesosy. Ka ankehitriny manoloana ny sitraponao Jesosy.
ny amin'ny indraindray mety ho tsy fatoky iny ianao, indraindray mety ho indraindray azy zay tena mihodina aminao Jesosy. Mivavanay mety miteny hoe matoky sy mino anao, fa ny fomba mampanao anay ny toetra anay, indraindray mbola raiky tapisako aminay tsy hafahanay manaraka ny sitraponao Jesosy Kristy. Tompo malalo amin'izay fotoana izay zay atao hoe mitary-bato vilamafy ny zavatra tenen'ny vavanay hafa, fa nataon'ny tananay, nataon'ny fonay, mbola hitanao tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ka ankehitriny Jesosy Kristy amin'izao lahady farany amin'ity taona ity, dia mifona eo anatrehanao zahay, ny amin'ny fahotana, ny amin'ny ditra amin'ny fonay, izay vitanay teo anatrehanao nandritry ny ity taona ity, satria manamarika ianao hoe be da be ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Eny natao alohan'izao fotoana izao fotsiny anara Jesosy, dia hitanao fafantatra fa ianao no izany no atangavanao tetỳ amin'izao tontolo izao, hoe hamonjy izao rehetrarehetra izao, hiala amin'ny fahotana. Zay ny Jesosy nahatongavanay teto amin'izao tontolo izao, ataovy tsapanay mihitsy izany, fa tsy hoe akory tonga eto ianao tonga teto amin'izao tontolo izao ianao hitsaratsara ny olona, fa kosa ny teny mihitsy ianao hoe tonga eto amin'izao tontolo izao ianao hialan'izao tontolo izao amin'ny fahotana. Sambatra loatra izay ka samy sambatra Tompo, satria manana anao mpisolo vava manoloana ny ray any an-danitra any, ka dia mifona eo anatrehanao ny amin'izany tsy fantanterahana izany Jesosy. Ka dia fantatra fa Andriamanitra mpamena heloka ary tsy mijery ny fahadalana ianao, fa jerenao kosa izay amin'ny masom-pitiavanao, ny amin'ny famindramponao izay menao anay isamaraina Jesosy. Ka dia dera sy lazany manao rery ihany misaotra Jesosy Kristy. Amen. Rehefa tena mibebaka marina isika tamin'ity maraina ity dia mitsangana ndray niteny famelan-keloka fa izany no andry amin'ny Kristy, izay mba Jesosy any Jesosy, tsy mitana alahelo aminao izy, indray mpimaso fotsiny izany ny alahelo-ny aminao zany, fa ianao manota isan'andro. Dia izao ny teny famelan-keloka avy amin'ny Tompo manao hoe sambatra ny olona izay voavelona ny elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Ary hipetraka isika Tompo. Mangataka ny tompona andraikitra ny 10 minitra sokolany mba handray ny anjarany. Saotra Tompo. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux techniciens. Alors, aujourd'hui, pour les... Pour chaque chose,
pour chaque chose qui se passe. Ayons un cœur reconnaissant. Alors, maintenant, allons dans les 5 minutes. Si ça fait 6 minutes, c'est pas ma faute. Hein. Alors, du coup, en ce jour de Noël, nous sommes tellement heureux que chaque Noël, en fait, les gens du monde entier s'offrent des cadeaux. Après, même s'ils n'ont pas d'argent, ils s'offrent des sourires, s'offrent une petite pensée. Et quoi dire de plus que c'est vraiment un moment merveilleux. C'est un moment merveilleux que Dieu nous donne parce qu'il remplit nos cœurs, il remplit aussi, je ne sais pas si vous voyez, il y a des décorations partout. Dieu, il fait vraiment tout pour que nous soyons heureux. Que nous soyons heureux parce qu'il nous a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Donc, c'est le jour, c'est pas vraiment le jour, mais on se remémore que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. C'est son anniversaire. C'est génial, hein? Donc, pour son anniversaire, la coutume veut qu'on donne un peu des cadeaux, quoi. On comprend aussi que il y a des enfants qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail, même des grands. Et pourtant, Jésus, il attend un cadeau que toi tu peux donner. Un cadeau. Alors, quel est ce cadeau que toi tu peux donner? Alors, ce cadeau que toi tu peux donner, Tia, si tu peux afficher la première photo. Non, elle affiche, voilà, en tout petit, voilà. C'est un peu de ton temps. Jésus, il te demande un peu de ton temps. Il ne te demande pas tout ton temps, hein. Il te demande un peu de ton temps. Un peu de ton temps qui va servir à quoi? Un peu de ton temps pour lire cette Bible. C'est gratuit. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas, c'est gratuit. Hein? Jésus, il te demande un peu de ton temps, que ce soit 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, pour lire la Bible. Ce temps-là, Jésus te l'a déjà donné, il est gratuit. C'est le souffle de vie. Alors, mais il y a un verset qui dit, dans Actes 20, 30, il y a un verset qui dit, 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc Jésus est déjà très heureux que tu lui donnes un peu de ton temps quand tu lis la Bible. Mais vu qu'il est tellement heureux, il va te donner quelque chose en retour. Parce qu'il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et qu'est-ce que Jésus va te donner quand toi, tu vas donner un peu de ton temps pour lire la Bible? Alors, tu peux afficher la photo? Une autre photo? Alors, ce que Dieu, il va te donner quand tu vas lire la Bible, c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Dans ces fruits de l'esprit-là, Dieu te donnera l'amour. C'est dans Galates 5, 22, il y a 9 fruits de l'esprit que Dieu te donnera. Plus tu liras la Bible, plus Dieu il va fructifier ses fruits en toi. Donc, voilà les 5 minutes d'aujourd'hui. Quand tu donnes quelque chose, si tu donnes un peu de ton temps à Dieu pour lire la Bible, il va te donner ces fruits-là qui seront vraiment quelque chose d'essentiel pour ta vie. Alors, les enfants nous ont préparé un chant. C'est Joie dans le monde, hein, je pense. Si vous pouvez monter. Et après cela, Chloé, je te demanderai de prier. Merci.
Ah. Dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur avec vérité. Il fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci pour ce jour nouveau, Seigneur, que tu as fait. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Merci Seigneur pour tes bontés, pour tes compassions, Seigneur, que tu renouvelles chaque matin, Seigneur, vraiment pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour chaque cœur de chaque personne ici présente, Seigneur. Et merci Seigneur pour ce jour que tu as fait. Seigneur, vraiment qu'on puisse vraiment prendre conscience, réaliser que Noël, c'est bien plus que les cadeaux, c'est bien plus que la nourriture. Mais c'est ce jour, Seigneur, où tu es venu, Seigneur, où tu es né, toi notre Sauveur, et qu'on puisse, Seigneur, vraiment le réaliser. Pas seulement aussi, Seigneur, je crois, ce jour, mais vraiment chaque jour de notre vie. Que tu es venu, Seigneur, pour nous sauver. Et qu'on puisse vraiment, Seigneur, se le rappeler chaque jour. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, vraiment de nous aider comme ce partage, Seigneur, que nous avons eu, Seigneur, pendant ces minutes-là, Seigneur, de ces collés-là, Seigneur, qu'on puisse te donner, Seigneur, de notre temps, qu'on puisse vraiment, Seigneur, te le donner, Seigneur, de bon cœur, afin qu'on puisse porter du fruit, Seigneur, là où tu nous places. Et je prie vraiment, Seigneur, pour chaque jeune, chaque enfant, chaque adulte aussi, Seigneur, chaque parent, que tu nous aides, Seigneur, à te donner, Seigneur, ce temps, Jésus, et à porter vraiment du fruit, Seigneur, par ton Saint-Esprit. En ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen. Dia misaotra ny tompona andraikitra sekoly ary isaorantsika koa ireo zanakitsika, ireo tanorantsika ireo nitona izay mba anjara hoentiny ny amin'ny fiainana amin'ny ara-pana izay. Fa zava-dehibe tokoa ho an'ny ankizy sy ny tanora, izany hoe mametraka ny fiainany eo amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary efa hanomboka ny hamaky teny isika dia hanao hira iray isika. Hanao hira iray isika araka le teny teo amin'ile sitrapon'Andriamanitra teo hoe miankohaka.
Inona moa dikan'izany fiankorofana zany? Fanekena, manaiky ianao a, fa tompo ny tompon'ny fiainanao. Raha tena hoe mpanaradian'ny tompo ianao a, dia tokony hanao ny sitrapon'ny Kristy mandrakariva ny amin'ny andro sisantsika izay omena itsika. Ka amin'ity marain'ity alohan'ny hitsanganan'ny mpanompony ny amin'ny tena sakafom-panahy dia hanao hira iray isika. Araka ny tenenina tery am-boalohany hoe androany dia tena hoe andro ankalazana ny Kristy dia atao hira fiderana fotsiny ny amin'ity marain'ity. Ka alohan'ny ekaran'ny mpanompony hanao ny itorony teny dia hanao hira isika, hira FFPM ihany 547 fito amby efapolo sy dimanjato ny andininy voalohany sy ny fahaefatra ihany ataontsika. Ry Jesosy masoandronay, teraka Jesosy Kristy masoandro n'izao tontolo izao, satria tao anatin'ny maizina isika dia ny Kristy Jesosy no nakatsika ho amin'ny fahazavana. Ry Jesosy masoandronay ny andininy voalohany sy ny fahaefatrany amin'ny fahahira fito amby efapolo sy dimanjato ny boky FFPM tompo. Ary tsangana isika tompoka azafady. Jesu masoandrona ayoni aizenefo lasa toko fato gati anatina izao maza valeibe Jesu ene Jesu sokebe fiti sualeibe nunetinatati avisa paisautana nune fidiavanao. Sotuputiana ayo misata ana saiza vae Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe arahaba ary ilaina soavina ny tompo ombanao. Hipetrakintsika. Bonjour à tous, vous allez bien? Depuis hier, vous êtes dans la joie. C'est qui a reçu des cadeaux hier? Est-ce qui n'a pas reçu de cadeaux hier? Oui. Il y a quelqu'un ici, il est ici, mais vous ne voyez pas. Il a donné les plus beaux cadeaux pour l'humanité. Il est là. Et le cadeau, c'est qui? Jésus-Christ. C'est un cadeau inestimable. C'est un cadeau non périssable. Votre cadeau, là, dans 2 semaines, c'est fini. Dans 1 mois, c'est fini. Mais moi aussi, je ne me rappelle pas c'est quoi mon cadeau l'année dernière. Mais le cadeau que Dieu nous a donné, c'est le plus beau cadeau. Mais avant de commencer, on va s'incliner dans la prière. Prions. Père éternel, merci Seigneur pour le plus beau cadeau que tu nous as donné. Et merci pour ces jours où on va se souvenir de toi. Oui Seigneur, c'était un bonheur de se rappeler tout ce que tu as fait pour l'humanité. Merci Seigneur. Nous n'avons rien mérité, mais toi, tu nous as tout donné, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et nous sommes très reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous.
Et je te remets entre tes mains ce partage. Bénis ta parole. Je demande à ton Saint-Esprit, remplis-nous, prends toute la place. Et je te demande aussi que la parole qui sort de ma bouche ne soit pas une parole humaine, mais que ce soit la parole céleste. À toi ça tout l'honneur, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Avant de commencer, là, j'aimerais apporter beaucoup d'explications par rapport à Noël. Parce que le monde, Noël, c'est fête de la famille, fête des repas. Pour les enfants, le Noël, c'est fête des gâteaux. Mais quand on parle le 25 décembre, tout le monde pense qu'il y a des partages de cadeaux. Noël aussi, c'est pas une fête chrétienne. Hein. C'est pas écrit dans la Bible les enfants Noël. Mais on a 300. C'est l'empereur Constantin qui a fixé la date. Il d'autres qui ont en Kalazanandemant. Déjà il y a 25 décembre, nous faisons en Kalazanandemant. Le problème des gens, hein, le problème, n'attend de vous, on t'y fait tout comme les Jésus Christ, fait tout comme les avertis. Nous les même les musulmans le connaissent, ils savent que le Noël c'est la naissance de Jésus. Même les païens savent que le Noël c'est la naissance de Jésus aussi, c'est l'anniversaire. Mais personne ne sait pas pourquoi il est venu. Il n'a monté dans Anton, dans Dianan. Ils ont pourquoi il est venu. Car il a tant aimé le monde, Jean 3,16, allez continue. Car il a tant aimé le monde, car il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, pour qu'il ait la vie éternelle. Vous avez compris, hein? Il est venu pour ça, pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est jamais nos femmes, Marina, tu connais notre attention. Mais la fatatsika yankoa, alone tsika idiratsika amin'ny tena hoe parole de zao a. I Jesosy Kristy irery ihany no zaza kely tetỳ ambony tany a no nifidy ny anarany alohan'ny aviany. Atsika tsara zay a. Alohan'ny teraka izy dia hoe zao ny anarako roneny a, ataovy hoe Jesosy. Naniraka anjely izy a, ialoha azy hoe hoentana amin'ny mamany hoe tsy ianao no mifidy ny anarako fa zaho no mifidy ny anarako. Ataonao hoe Jesosy. Voilà zany a any amin'ny Matthieu 1, 21, 23 hoe iteraka zazalahy ka ny anarany dia ataonao hoe tsy mety zay tsy tena hoe ataovy izy re zany izy lehilahy ato atao hoe Fabrice ohatra tsy ataonao Fabrice ny anarany fa ataonao hoe Jesosy Kristy ny anarany. Indro Virgina iteraka zazalahy ny anarany ataonao hoe Emmanuel. Isy anarana kosady zany zay a. Jesosy Kristy irery ihany koa no zaza teraka tetỳ ambony tany nifidy ny toerana aterahany. Raha tonga ny maga namazy dia zao tonga tany amin'ny Hérode izy dia hoe aiza le mpanjakany Jiosy. Dia lasa Hérode namory ny mpisorona rehetra dia nijerevana ny boky mpaminany dia inona voasoratra tao? Any Betlehem zany fa voasoratra mihitsy hoe ny zazakely tsy maintsy teraka any Betlehem. Fahatery manarak'izay dia hoe na dia nikaroka hôtely partout ara Jesosy Marie sy Josefa dia efa ao anatiny efa voasoratra mihitsy hoe tsy mila hôtely zany Jesosy satria tsy maintsy any an-tranon'omby. Izy ana dia efa mifidy ny toerana voalohany aterahany. Zay entre parenthèse fotsiny zay hiditra amin'ny sakafotsika résistance. Misy sakafo be dia be any an-trano aza mifantoka any saintsika raha rivotsika mihinana foana parivan'ny andro. Sakafo tsisy lera tsisy bedy. Tsisy coupe du monde jerevana tsony vita ny coupe du monde. Ary tsy le Messia tamin'iny dia vakitsika eto fa le Messia Jesosy Kristy. Azontsika zany zay nangalantsika ny ten'Andriamanitra ara dia eo amin'ny Luc. Notre partage aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc 2, 10 à 11.
Évangile de Luc, chapitre 2, versets 10 à 11. Après, on continue à Isaïe 7 à 14. Après, Isaïe 9 à 5. Ny thème-ntsika androany moa zany dia io hoe parce que car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Isaïe 7 à 14. Et après, on continue à Isaïe 9, 5. Luc, chapitre 2, verset 10 à 11. Rehefa hita dia vakitsika aminaran'ny tompona hoe arony anjely taminy aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa ny mpamonjy nitoeraka ho anareo ane ao an-tanan'i Davida dia Kristy tompo. Mais l'ange de l'Éternel dit, n'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie et le Seigneur. Isaïe 7:14 qui nous dit, ary noho izany ny tompo dia hanome famantarana ho anareo. Indro anananaka amin'ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel. Dia toizantsika amin'ny Isaïe 9:5. Isaïe 9:5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Misy hevitra anankiroa, famarinana anankiroa anatin'ny hoe Noël io ho zarena amintsika ary tena zay ny hoe vetikanina androany dia hoe ny Noëly mitondra Jesosy Kristy. Tsy ny Noëly, mila précisena kely, tsy Noëly no mitondra fifaliana fa Jesosy Kristy no fifaliantsika. Atsika tsara zany tsy Noëly io zao afaka dans semaine dia efa harina zao io. Tsy mitondra fifaliana zany ny sapaintsika. Ny Père Noël, fifaliantsika zany tsy miantoka amin'ny zavatra azo na cadeau fa ny fifaliantsika dia Jesosy Kristy. Zay zany no vérité voalohany no hoentin'ny Noël ty. Iverina amin'ny tantara mihitsy zany hoe io zany ny tenin'ny anjely. Rehefa ny tenin'ny anjely hoe c'est une source, je vous annonce une bonne nouvelle aux izy, c'est une source de grande joie pour l'humanité. Zay zany no hoentin'ny zanany ny anjely teo amin'ireo tao mpiandrondry. Iverina tany amin'ny tantarantsika dia zao hoe tamin'ny Andriamanitra namorona zao tontolo zao dia namboariny tahaka ny endriny. Araka ny tenina amin'ny Genesis miteny zany hoe faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance aux izy. Après, il domine sur la terre. Tiako tenena zany namboariny araka ny endrintsika. Dia rehefa namboariny araka ny endrintsika dia namenatsika, nomena ny zanak'olombelona amin'ny fahefana hanapaka ny zavatra rehetra. Dia rehefa avy eo dia rehefa nomena ny olombelona dia rehefa tonga isan-kariva fanaon'Andriamanitra mamangy an'Adama sy Eva, aiza nareo? Dia tonga zareo dia midinidinika dia miresaka. Andriamanitra zany rehefa nisy problème tany an-danitra tany, rehefa natsipa, rehefa nikeo ny révolte ny anjely dia natsipa tetỳ tany ny atsasaky ny anjely dia nalahelo Andriamanitra dia nanamboatra ny olombelona izy. Dia rehefa nalahelo izy dia tonga foana araka ny fanaony zay voalaza anatin'ny Baiboly zay isan-kariva dia tonga foana izy mamangy ny zanak'olombelona. Dia rehefa nanota ny zanak'olombelona, parce que le premier homme, Adam, il a vendu la terre avec Satan. Il a donné la domination à Satan. Dia nalahelo Andriamanitra. Dia rehefa nalahelo Andriamanitra dia nisy conseil tany an-danitra tany. Zay rehefa tsika kely zay ao amin'ny Hébreu hoe nisy conseil hoe nivory ny Andriamanitra. Andriamanitra aloha ray ihany fa izy telo. Tsika azo tsika zany.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ohatra antsika hoe la tête fanahy vatana. Za zao ray a, za nefa misy loha, misy fanahy, misy vatana, misy saina. Ohatr'izay le izy zany tiako hazavaina aminareo. Dia nisy fivoriana tany an-danitra tany satria nalahelo Andriamanitra inona ny ataoko satria tiako loatra reto zanak'olombelona rehetra tsy afaka makany mamangivangy any Damaseva intsona inona no atao. Dia nisy conseil tany an-danitra mivory zareo. Ditantsika ao amin'ny Hébreu chapitre 10 verset 5. Je ne sais pas si on peut afficher. Chapitre 10 verset 5. Hébreu chapitre 10 verset 5. Donc je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as, je ne sais pas, tu m'as formé, tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, mais voici. Je viens dans le rouleau des livres, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Zay zany le izy hoe rehefa nivory zareo dia hoe nanolo teny Jesosy Kristy hoe alao ara za anolo tena satria nifanatitra zanak'omby tsy sitrakao izy izy fa alao mihitsy za no atao fanatitra eny ambonin'ny tany. Dia izay no entre le hoe car Dieu a tant aimé le monde dia nalefa dia nisoratana mihitsy ary ny tantaran'ny zanak'olombelona hoe dia nandeha daholo ny génération rehetrrehetra hoe rehefa eto amin'izay ianao zay vao tonga any ambonin'ny tany dia nandeha daholo ny génération rehetra. Zay zany mila fantatsika mihitsy hoe nisy an'izay tantara zay satria rehefa namidy ny Adam zany reo le premier homme reo ny fanapahana ny tany dia lasa esclave ny zanak'olombelona. Atsika tsara zany après le chute dia lasa nanota ny zanak'olombelona. Dia rehefa nanota ny zanak'olombelona dia feno fahotana tao anatiny, feno faharatsiana tao anatiny dia tsisy fanapahana intsony satria ny devoly lasa nanapaka. Dia tsy maintsy nasafidy Andriamanitra hoe ny zanako indray tsy maintsy miditra olona aloha izy aloha. Tsy afaka nakaty ambony tany izy amin'ny maha olona azy, mais il a renoncé sa divinité, sa tribu zany hoe tsy sa tribu zany hoe nasorona daholo ny zavatra fahefana teo anatiny. Azotsika tsara ohatra hoe ny any Madagasikara zao ny député na mangalatra ary ny député na mamono olona mila asorona immunité iny satria misy zavatra mihazo azy tsy afaka toriana. Zay le hoe immunité le député. Ohatran'izay koa ny Jesosy Kristy, il a renoncé tout fahefana rehetra. Ny fahefana zany dia hoe son omniprésence, omnipotence, omniscience nasorona teo anatrehany daholo zany. Fa raha ohatra ka tsy nasorona ka tamin'ny andro le famonoana azy iny nantsatohana ny anona tsy maty satria mbola eo le maha olombelona azy, fa nasorona daholo zany maha-Andriamanitra azy alohan'ny hidiana tean-tany satria raha le izy maha olombelona azy iny tsy mety maha-Andriamanitra nge fa atsika tsy mety maty tsy azo vonoana. Fa najanony tany an-danitra daholo lena fa dia nidiny izy amin'ny maha olombelona azy. Zay ma hoe Andriamanitra fitiavana. Zay zany le hoe car Dieu a tant aimé le monde. Zay zany la première vérité que les Noël nous enseigne, c'est que Dieu est amour. Donc la naissance de Jésus nous prouve que Dieu est amour, il est compatissant, il a envoyé son Fils pour nous délivrer. Parce que nous, depuis la chute d'Adam, nous sommes devenus otages, nous sommes devenus prisonniers, esclaves du péché, esclaves de l'impudicité. C'est ça. Io tahaka ny ranonjetana amin'ny Exode 3 tsika dia zao de la même manière que Dieu a envoyé Moïse. Zany hoe rehefa nalefa Moïse tetỳ ambony tany dia ndeha Andriamanitra nyteny hoe efa henoko ny fihaon'ny zanak'olombelona mitaraina, ndeha ianao midina. Dia ohatran'izay koa nandefasana Jesosy Kristy hoe efa henoko ny fihaon'ny zanak'olombelona fa
voafatotra ny zanak'olombelona ndany anao midiny ambony tany satria tiako loatra reo a mamiko loatra reo zanak'olombelona reo a ndany anao manavitra an'ireo zany hoe ny noel zany a dia fahinon'Andriamanitra réponse ho an'ny zanak'olombelona hoe eno ny fahorentsika ny fitarenantsika ny famatorantsika voafatotra loatra tsika tao anatin'izay fahotana zay a dia mila mpanafakatsika mila mpanavitrytsika dia zay le hoe il venait un sauveur zay no tonga ny hoe tonga ny mpamonjy a hanavitra atsika atsika tsara zany zay a mety te mankotsika fa maninontsika mila mpamonjy fa maninontsika nga dia voasoratra ao anatin'ny Romains 3:23 dia mity hoe tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu raha vao nanota ny zanak'olombelona dia tsisy fanatrehan'Andriamanitra intsony fa tous sont péchés tsisy marintsika na dia iray ary fa Andriamanitra Jesosy Kristy no nanolotra ny aina nameny rany a dia izy no tonga fahamarinana ao antsika dia lasa marintsika dia izay mahatonga anazy hoe a izy no prince de la paix a il est l'étoile du matin a il est le médiateur entre Dieu et l'homme dia izay natonga anazy a nitafy nofo a mba ho tonga ty an-tany izy any amin'ny Philippiens chapitre 2 verset 6-11 dia mitena an'izao hoe a Philippiens chapitre 2 verset 6-11 a nofoana ny teny tamin'akany ny endriky ny mpanompo ka nahatongavany nanam-pitoviana tamin'ny olona nofoana mihitsy zany maha-Andriamanitra azy maha izy azy a dia tonga olombelona zany hoe il a quitté les ciels de gloire pour nous zay ny famarinana voalohany dia hoe zay maha-Andriamanitra fitiavana azy a satria tiany loatra tsika tsy tiany overitsika dia tonga indray izy a akan'izay fahefana nameny Adama any Satana zay a dia rehefa tonga no aty ambony azy fijaliana izy a dia nyrécupéreny indray a iny a pouvoir iny a iny a fahefana iny hitra indray atsika hoe faharoa famarinana faharoa ty hoetiny noely dia hoe il est fidèle averintsika ty mandeha il est fidèle Andriamanitra mahatoky izy satria ahoana moa izy no hoe Andriamanitra mahatoky la naissance de Jésus c'est déjà c'est une accomplissement de la promesse de Dieu depuis 4000 ans efa ela efa taona efa ela be tany io promesse io hoe hiteraka zazalahy ny virgine io zany efa accomplissement na parole zany io dia zay Andriamanitra mahatoky azy satria tsy maintsy zay nambarany a tsy maintsy tanterahany ary tsy maintsy efainy jerevantsika kely any amin'ny voasoratra any amin'ny ndaso vetivety any amin'ny Genesis any miteny amin'izay a Genesis dia miteny an'izao hoe rehefa nanota i Adama sy Eva dia niteny tamin'ny Satana izy zany hoe le promesse zany a dia promesse nataon'Andriamanitra tamin'ny devoly hoe fa ny zanak'olombelona ozy izy a ny zazavavy a ny vehivavy dia hiteraka zazalahy ary izy no anoritoranao il va t'écraser ozy izy ta tête misy an'izay any amin'ny Genesis any dia tanteraka zany io tanteraka zany io atenin'Andriamanitra io dia hitantsika ihany koa fa rehefa namangy any Maria zany ny anjely dia hoe tsy misy zay tsy misy zay tsy ho tanteraka ozy izy any tenin'Andriamanitra zay nambarany taminao zay zany teneniny ny zavatra mila fantatsika ary havana dia zao hoe mais pourquoi Jésus il a accepté de naître dans une étable c'est quoi les enfants étables l'étable c'est comme un bâtiment de logement pour les vaches pour les bétails donc à l'intérieur il n'y a pas de toilette il n'y a rien du tout donc ça pue ça sent mauvais maimbo be zay fiteny azy amin'ny teny gasy maimbo taitsika rehefa tonga le famambolina aty dia maimbo ny tanàna maimbo zay zany natao étable trano maimbo mais pourquoi Jésus il a accepté de naître dans une étable parce que des fois aussi notre cœur se ressemble à une étable dans notre cœur il y en a la rancune il y en a de nos pardons
il y en a aussi la jalousie, il y en a aussi des haines, il y en a beaucoup des ordures. Et ça pue, ça sent mauvais, mais c'est là qu'il veut naître dans notre cœur. Nathan Foutik, c'est dans notre cœur qu'il veut habiter. C'est maintenant qu'on a dit, azamte misy anao za mpanota be ty dia mbola ty avy eo Andriamanitra io tiany foana antsika satria trano maimbo be iny ary natongavany niatra tao izy fa rehefa tonga kosa izy il va tout nettoyer notre cœur, il va tout enlever tous les péchés, il va tout purifier notre cœur. Zay zany mila diovitsika tsara hoe zay natonga anazy ny safidy teraka tao an-tranon'omby. Dia mandeha antsika ny afatra ao antsika zany dia zao hoe fa maninona ny anjely no miteny hoe c'est une source de grande joie pour l'humanité. C'est pourquoi les anges nous disent ça, que c'est la naissance de Jésus, c'est une source de grande joie pour l'humanité. Parce que vous voyez, parce que les louanges, il a dit tout à l'heure que Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Il est toujours avec nous. Ça veut dire à partir de là, à partir de maintenant, depuis 2000 ans, il est avec nous. Désormais, il est avec nous. Même si on a des problèmes, on n'est plus seul. Vous n'êtes plus seul parce qu'il sera là. Il est toujours là. Même si vous avez des tempêtes, il y a des tempêtes, il est là. Il est dans les barques. Nous allons tirer tsika ao anatiny. Zay zany mahatonga tsika notre différence avec les païens. Tsika tsy miady re satria tsika olona roa miaraka amintsika. Ny païn'olona tsy manana an'izao tontolo zao rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia manana problème fa izy miady rery ny problémany. Fa isika kosa nanomboka teo amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy io, zay ilay hoe bonne nouvelle dia hoe Andriamanitra miady antsika fa isika kosa mangina. Zany anankiroa zany no miady amina problème anankiray. Zay zany no bonne nouvelle ao antsika, tsy irerintsika ao anatin'ny ady fa eo an'Andriamanitra ilay tia antsika, ilay mbola miandry antsika, ilay mbola mame tombon'andro ao antsika. Dia zay ny anton'io zazakely io. Ny afatra farany dia zao hoe message farany ao antsika zany dia hoe Dieu est venu à travers un petit enfant. Il a dit, je suis avec vous. Et vous n'êtes plus seul dans le combat. Et vous n'êtes plus seul dans la douleur. Accueillez-le parce qu'il veut naître dans votre cœur. Et soyez bénis, joyeux Noël. Amen. Oui, Père éternel, merci pour ta parole. C'est ta parole qui nous édifie, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as accepté de naître dans une étable qui sent mauvais. Merci aussi d'accepter notre cœur plein des ordures. Parce que toi, dès le départ, tu t'es fait humble. Mais toi, tu nous regardes, Seigneur, notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets entre tes mains chaque famille ici présente. Protège-les, Seigneur. Et que ta bénédiction soit avec nous. Amen. Dia izay ry havana no afatra ao antsika dia azo ajerena tahaka ny hoe zazakely tsony, tsy zazakely tsony Jesosy Kristy fefa niakatra eo ankavanany iray izy mivavaka antsika isan'andro isan'andro izy azo atsotsika isan'andro isan'andro izy izy ilay mahefa ny zavatra rehetra, efa miverina ny voninahitra izy efa manana ny hafenoana rehetra, zany hoe efa niraisiny daholo indray zany ny pouvoirany rehetra dia manana antoko tsika fa izy no momba antsika. Voninahitra teo Andriamanitra rery ihany. Amen. Dia misaotra ny amin'ny mpanompony isika izay
nitenen'Andriamanitra nanao ny tondrantiny tamin'ity marain'ity. Mangataka ny koralina ny hanao ny anjara hirany, karaha antsika koralina.
zao tsika diditra amin'ny filazandrara. Faly miaravatsika ry havana tratry ny androandroany amintsika Andriamanitra Dieu est parmi nous. Tonga amin'ny filazandrara tsika ry havana dia manasanao hifantoka tsara. Tahaka ny mahazatra misy ny fiaraha-mivavaka ny maraina, ny talata sy ny alakamisy ho an'ny mpiandry. Dia maraim-baovao moa zany. Dia ny alarobia misy ny fivorian'ny birao sy ny fiaraha-mivavaka. Fiaraha-mivavaka dia mandinika ny asan'Andriamanitra isaky ny alarobia amin'ny 7:00 arivo. Dia ny zoma amin'ity farany taona ity tohizantsika amin'ny taona manaraka ny fiaraha-mivavaka ny amin'ny mpiandry. Dia ny alahady tahaka ny mahazatra amintsika foana Andriamanitra manasantsika satria misy ny fandraisana voalohan'ny fotoana amin'ny 1er janvier. Dia manasantsika tsirairay avy hidododo hiara-ndray an'i Jesosy Kristy ahafahantsika miaina izany taom-baovao zany miaraka amin'i Jesosy Kristy. Raha misy ny tsy voalazako dia ao ny ray aman-dreny hanampy izany fa mialohan'ny hitsanganan'ny ray aman-dreny dia manasany ao amin'ny sekoly alahady fa misy teny kely hozarainy amintsika tsirairay avy tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany amintsika Andriamanitra. Amen. Bonjour à tous, joyeux Noël. Bon, je n'ai pas l'habitude de faire des speeches, mais du coup, c'est juste pour dire tout d'abord, merci à notre Dieu et gloire lui soit rendue pour le spectacle qu'on a pu donner hier. Merci aux enfants, encore merci les enfants pour tout ce que vous avez fait hier et je suis sûre que Dieu, il l'a vu, il voit votre cœur. Merci aux parents d'avoir envoyé les enfants et d'avoir préparé la collation, parce que toujours à manger. Merci aussi aux monitrices pour l'organisation. Merci Mboula pour la déco, trop beau. Merci aux techniciens, aux techniciennes qui travaillent très dur derrière. On ne les voit pas, mais vraiment, ce qu'ils font derrière, c'est pas facile. Alors, merci à eux aussi. Et enfin et surtout, merci beaucoup pour toutes vos prières. Et à l'année prochaine, j'espère qu'il y aura plus d'enfants avec nous et que ça soit encore meilleur, mieux. Tout ça, toujours pour Dieu. Et à lui seul soit la gloire et que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous avez donné. Et, merci beaucoup. Misy mifiteny malagasy manao hoe tsisy fisaorana. Tena mahafotsiny hoe amin'ny herintaona indray moa zany tsika vao miona. Zay izy amin'ny herintaona vao miona. On se voit l'année prochaine amin'ny lahady. Fa zao tahaka mahazatra moa tsika le hoe le premier dimanche foana mitombe izy io amin'ny lahady zao dia hoe nisy fiaraha-misakafo zay fomba tsika taloha kanefa amin'ity dia tsy misy ny fiaraha-misakafo atao am-piangonana na dia eo ary ny ray aman-dreny satria misy fandraisana amin'ny lahady zao ho avy aty ny Datopero mpandray antsika dia misy fandraisana fa tsy misy ny fiaraha-misakafo fa samy miaraka mifaly any tokantrano avy ny tsirairay avy. Fa ny tiako mariana kely fotsiny tahaka ny fomba mahazatra fanaontsika isaky ny 30 le alina le à minuit rehefa avy mifampiaraba daholo tsika rehetrehitra dia amiray misokatra ny Zoom ifitondra mivavaka tsika ho an'ny fampiaraba
fanaontsika zany taloha tsy fantatsika raha natadidy amin'ny ray a samy mitadidy tsara sao dia faly adino tsika rehetrehatra io manokatra zoom dia mifampiarabitsika dia mitondram-bavaka ny taona vaovao azotsika tsara asivraivay ny telefona fa niavatra ho atsika araka izy dia zao a tsika kristianina tsika manana an' jesosy a aza mandeha ana fanao zao tontolo zao tiako tenena am'izany hoe be da be zao ny zavatra miatire am'izao soare a fa misy fahadiovam-po anatintsika ao fahamasinana tanao so misy tokatokana amin'ny tabelanareo any a tanao so mandraindray zavatra any a fa misy jesosy tsy tian'izany efa nameny atsika ny zanany a lahatokana dia zao a ajao izy zay niafatra tamin'ny herinandro iny le hoe quand si je suis ton père où est mon respect ajao izy fa malahelo Andriamanitra raha hoe mifety be tsika dia vao tonga dia kilalaka be indray a tsy tiany zanany tsy tian'Andriamanitra zany dia fa fotsiny niavatra ho atsika dia mineritana indray fakahita raha sitrapon'Andriamanitra tena mahereza tompo. Misaotra andreo mpanompo nitondra izay teny rehetrarehetra izay misaotra ny nanana anjara teoto ary ankehitriny ny roso amin'ny fanatitra isika araka ny teny mpanompony teo hoe alahady farany androany amin'ity taona ity dia mba tsapanao ve zany hoe amin'ny herin'ny androany efa premier voalohan'ny taona toga fandraisana dia amiko manokana zany zava-dehibe satria izao ny tompo manasa ny fanasany tompo ny fanasana Jesosy le hoe ankalazaintsika androany naterany amin'ny herin'ny androany izy dia efa manasa antsika indray mivela ny latabatra masina irahana ny mino manerana zao tontolo zao hoe izy manasa antsika iraha latabatra any midikany zany a mavesa-danjao amin'Andriamanitra zany hoe miray latabatra amin'ny zanany zany ka zao no mba teny omany no fomampanantsika satria tena hoe voalohan'ny taona ianao toga hoe fanasan'i Kristy no miandry anao raha amiko aloha zany zava-dehibe fa atsaiko aminao ka dia omany dia zao no fomampanantsika amin'izany hoe alahady fandraisana no lahady voalohany ny amin'ny taona meny Kristy meny tompo anao zany tsy fantatrao ny ao anatin'ny ray segondra mbola misy firy andro sisa dia nahazo an'izany 31 zany 25+6 mbola misy eninandro vao mahazo an'izany 1er janvier 2023 zany ka asakasakitsika ny amin'ny herinandro hoe hoaizy isika amin'ny herinandro io vao mandray an'izany 1er janvier 2023 zany fa raha za manokana mampatahotra tsy mampatahotra koa sanatria fa matahotra satria misy teny zay any hoe sao dia androany nitoro-teny enonao farany mampatahotra zany mamperitreritra ho an'ny kristianina zany fa zany koa tsy teo hoe fampitahorana sanatria fa kosa ny fametrahantsika amin'ny fiainana eo amin'ny ara-panantsika eo amin'ny Kristy a navelontsika na maty dia maty amin'ny Kristy ka dia anao fanatitra tsika re olona amin'ny raha FFPM 306 enina sy telonjato mamafazavoa raha mbola misy ny fotoana dia mamafazavoa vita ny rakitra dia mijanona ny hira dia mivavaka isika tompoko mamafazavoa ny hira anaovantsika ny fanatitra FFPM. Mamafazavoa kazamba malaina fa tsy fantatra izay vanona na mily mariva na mily maraina mamafazavoa tsy mijanona atokiare misy amboara hoanao anye matokiare misy amboara hoanao anye mamafazavoa aminy mahatra fazavamiki kanuyatsu manifu masudu lantenuata ditumpu valitutuku matuki
re misy amboara hoanao anie matoky are misy amboara hoanao anie mamafaza voa aminy malemy atanjao reny erakao ambo aseo jesosy loharano tsoa zay roano vozy zay ilainy vo matoky are misy amboara hoanao anie matoky are misy amboara hoanao anie miaraka hivavaka isika nolotra andraky zay arkitsagna antsika tompoko indre ny fifaliany fonay Jesosy tsisy tsy miafina aminao zany satria mbola afaka andray zay nanolotra ny fanatitra eo manatrehanao fa ianao nefa natao fanatitra ao anay tokoa isolo ny fahotanay dia mba mangataka aminay iny koa ianao hoe ny fonay tokoa no tianao atolotra eo anao Jesosy Kristy ka dia efa vitanao ny famonjena ao anay ary efa voasasanao ny fahotanay ka dia anjakao tanteraka manomboka izao Jesosy ny fo ny saina ny fanahinay ny fiainanay manontolo mba ho anjakanao tanteraka mba ho velonao tokoa no velona atao anatinay fa tsy izay intsony no velona ianao no velona atao anatinay ka dia raha sy voalazany ho anao rery ihany ary ireo fanatitra zay ny mpanomponao tsirairay Jesosy ianao nahita ny ialany ianao no ampitombo arak'izay sitraponao ka dia amin'ny anaranao no ametrahany ny zavavaka zany sodra tompo amen ariky petsaka isika tompoka fa manakaiky ny famaranana fotoana sady isika valy ty fotoana ty taona 2024 ity ka anao hira isika araky ny fanambarantsika tamin'ny voalohany hoe oka mba lahady ny tena fiderana androany farany an'ity taona ity anao hira fifoazantsika alohan'ny vavaka famarana sy mitsodrano sy apetraky ny mpanompony dia ataontsika ny hira fifoazana zay vao ny fifoazana any amin'ity faran'ity hoe asandrato re avo ny heren'iranao hira 2020 hira fifoazana 2020 fifoazana voalohany sy faefatra sy fadimy ihany ataontsika dia ianao vavaka famaranana isika amarana ny taona ary aprea dia hitsangana ny mpanompony hitondra ny kitsodrano ho amintsika asandrato avy re ny hiranao hira 2020 ny fifoazana voalohany faefatra sy fadimy dia vavaka isika asandrato avo enierana ka dera ilay mpanjaka lehibe zay namorona izao tontolo izao tany mpahendrena be ka sarotra ira fiderana sarotra atolori azy sarotra ira fanajana aokahoanany amanitra faefatra saotra iterana saotra atolori azy saotra ifanajana aokahoanany amanitra dimy tompo izy ka tero asina volare rena
Zao a hiaraka hivavaka sika amarana ny titony ity a amin'izay zavatra ratsy rehetra vitantsika tany aloha tany tsy verina ny amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo izay mandrandrayntsika amin'ity herinandro iny ka dia zao ankatao izay mba fanirianao fa ho tanteraka satria amin'ny vava tokoa no nanekena ka dia mitondra ny tena ny fotoana rehetra mba ho atratrarantsika n'izany alahady voalohany amin'ny taona izany isika ary koa ametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra fa izy ihany tompon'ny fandaharana ka dia nivavaka isika tompo malala anay eo tsy hainy eny tsy sotra Jesosy raha hivalina ity taona ity a dia tena hivalina koa izay zavatra ratsy vitanay teo anatrehanao tamin'ity taona ity ka mba tena olom-baovao indray izahay Jesosy a manomboka eto ary hitanao ny fihezahany tsirairay indrindraindrindra Jesosy hiala amin'ny fahazaran-dratsinay indrindraindrindra hiala amin'ny tsy fahamendrehanay fa tena kosa mba olona matoky anao olona mba anisan'ny tokisanao izay Jesosy hitondra avo ny anaranao masina ty Kristy Tompo betsaka mbola zavatra tsy vitanay nefa hitanao koa ny zavatra mba kely vitanay teo anatrehanao ny amin'ny fialanay amin'ny fahotana Jesosy satria zany tokoa ny izy Jesosy hoe tsy izay mpanotany tsy tianao fa le otany mihitsy tsy tianao fa mbola menao chance zay anatonanay anao mbola menao anjara izahay ny amin'ny fitoriana ny teninao satria zany no mibaiko menao anay hoe hitory ny filazantsaranao ny teny mahasoa vaovao teny mahasoa hatrany amin'ny farany tany ka misaotra ny amin'ny fahatokisanao anay arenga ane tsy mba hiteny ratsy ny anaranao zay ny fisianay Jesosy ny amin'ny safidiananao anay tao anatin'ny maro mba hanao ny asanao to Kristy dia mbola manome fotoana ianao Jesosy mbola manome fotoana tokoa ianao hoe ahafahanay mitondra ny tenanay mahafahanay mivavaka eo anatrenao ary indrindra tsy mivavaka ihany fa tena hoe mibebaka ny amin'ny fiainanay maha-olombelona anay satria indraindray izay tafalatsaka ao anatin'ny fakapanahy indraindray izay Jesosy mbola tsy matohatra n'izany fakapanahy zany fa rehefa ianao miasa iza moa no asakana Jesosy ka dia manantenanao mandrakariva ny olonao ny amin'izany fizedrana mety mandalo aminay zany ary nataonao tonga mihitsy zany Jesosy hijerenao ny finoana ianao hoe aizatraiza ny finoana ianao Jesosy ka dia manantena sy mino ny fiasanao mahery ny amin'ny fiainanay zay Jesosy ankehitriny matsiaro zay Jesosy hoe ho tapitra amin'ny fotoana fa kosa mamelatra ny latabatra anao amin'ny herin'ny androany dia omany ny fohamapana anay Jesosy mba tsy voakasiky ny loto fanana fo madio tsisy petipetina mba tena ianao tokoa ny raisinay Jesosy tsy manana fitafiana mendrika anatrehanay zany fanasanao zany fa le fananao masina anatenanay Jesosy andrakotra anay mba afahanay miray latabatra aminao mba tsy ary manokana zay Jesosy ny ankizy ao anatin'ny fialan-tsasatra dia mba ianao no aharo sy apinga ary manda fiarovana ho an'ireny ankizy sy ny tanora reny manoloana ny riako izao fiainana izao Jesosy mba tsy ho rembon'ilay ratsy fa kosa metraka sy anatenanao mandrakarivo fa ianao no mpiaro sy mpiambina sy mpamonjy azy ka dia aza mafoy na mahasaraka an'ireny ankizy sy ny tanora ireny ianao ary ny lehibe tokoa mangataka an'izany fitahiana avy aminao zany tokoa satria raha tsy eo ianao Jesosy tsy mahay fanahinana inona tokoa izahay
tompo malalo besaka ny tiany angatana aminao fa ianao no mahafantatra ny eo am-potsy miloaka ka dia ianao ny tanteraka fanenay moa Jesosy a faniriana ihany ary amin'izao fotoana izao koa Jesosy dia mahatsiaro ireo fiangonana rehetra maneraka an'izao tontolo izao mahatsiaro izany hoe ny fiavianao ny fahaterahanao androany ary ny any amin'ny firenena izay misy ane Jesosy a ianao nijery manokana amin'ny firenenay ireo vahoaka sy ny mpitondra ao anatin'ny fahasarana tanteraka Jesosy Kristy ampy mizara ny fahasoavanao fa ianao kosa tsy hijery fotsiny fa kosa tena hiasa amin'ny hery ianao hiasa mankery ny amin'ny firenena sy ny vahoaka sy ny mpitondra ka dia hanovan'ny firenena ianao a momba ny fitahianao sy ny fahasoavanao mandrakariva ireo ray aman-dreninay ara-panahy Jesosy a hoentinay mandrakariva ao am-pelantananao satria fantatrao ny programa rehetra amin'iny 2023 iny oka zahay Jesosy a tsy elo lalana anao fa ianao fanamasina mety olo-dalana mety olo-tsaina mandrakariva tena mba hahafahana anatanteraka ny izay mba programa nasa rehetra programa nasanao a ny taonao avy iny izay eto amin'ity vory rasin-tanàna ity koa eto amin'ity fiangonana ity koa Jesosy a betsaka mbola zavatra tsy vitanay ary izany no angatanay hery sy tolo-tsaina avy aminao mba hahafahanay mampandroso ny amaindain'ny asanao Jesosy Kristy dia mametraka an'ity fiangonanao ity eo anatrehanao zay Jesosy fiangonana efa naorinao a dia ianao moa no vatolampy fiarovanao anay ka dia raiso raisao ny tanana mandrakariva ny momba ny fiangonanao momba n'ireo ondry lehibe mandrakariva ireo ondry eto amin'ity fiangonanao ity a ianao koa mba hitsimbana manokana izany ny vahoakanao izany dia mametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantananao amin'iny herinandro iny ny amin'ny izay mba zavatra karakaranay sy mba hikasanay atao a dia mba eo am-pelantananao mandrakariva ka dia izay vavaka tsy voaton'ny vavanay Tompo Kristy a dia ianao no ameno dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy velavany Nazareta amen zao dia hitsangana ny mpanompiny a hanao ny tsodrano manasa antsika hitsangana ary a alohan'ny resantsika tsodrano araka ny nambaratana amin'ny SMS nalefa dia misy ny mofomamy zay ifampizarantsika kely vetivety fotsiny rehefa vita zao fotoana zao a dia mba manasa antsika mba 10 minitra kely fotsiny mba iarahantsika mihinana zany mofomamy zany toy izao ary ny afatra ho antsika tamin'ity andrano ity dia hoe anao amin'ny Philippiens ihany amin'ny teny tahaka izao hoe c'est Jésus qui nous dit réjouissez-vous dans le Seigneur et je répète encore réjouissez-vous dans le Seigneur car la joie de notre Seigneur est notre force oui zay zany a tehirisy tsara hoe fifalitsika dia manana Andriamanitra miaraka amintsika raisaran'ny tsodrano amira-piatra ny tavana aminao ane Jehova ka amindra fo aminao ananatra ny tavana aminao ane Jehova ka mianao ny fiadanana amen ataontsika ny vavaka nampianarin'ny Tompo rainay izy any an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay an'io ny anasahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fagapanahy manafahanay amin'ny ratsy fahanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen. Des joyeux Noël, bonne fête.